dia mbola misaotra anao misafidy anaraka ny fandarana tolotra sy tinady eto amin'ny télévision malagasy. Miaraba tomboky vavy sy tomboky lahy araky ny fantatsika moa ary mbola antitra terina dia lasa isaky ny talata ao aoriana ny vaovao amin'ny teny frantsay ny fandarana tolotra sy tinady nanomboka tamin'ny herinandro apitapitao amin'ny namana izay tsy mbola mahalala tsy andry amin'ny alahady tsony fa isaky ny talata amin'ny ora tahaka izao. Tamin'ny heriny isika dia niresaka momba ny ZLEC. Ny ZLEC izay raha fitinina dia ny hoe fampivondronana firenena be dia be aty Afrika mba ho iray amin'ny resaka ara-toe-karena mba entina mampandroso ny firenena afrikanina. Fa anio isika dia iresaka firenena anankiray maniry ary hiala amina fivondronana firenena marobe tahaka ireny Grande-Bretagne. Brexit moa zany no malaza amin'izao fotoana izao indrindra ho an'ny zareo Europeanina. Ny Brexit dia midikany izay efa mety fantatsika ihany dia ny hoe hiala tsy ho isan'ny membre ny vondrona Europeanina intsony i Grande-Bretagne. Ady hevitra be na eo anivon'ny samy Britanika na eo amin'ny Britanika sy ny vondrona Europeanina ity Brexit ity. Efa tokony tamin'ny volana Marsa teo no niala ry zareo kanefa tsy fisiny ny fifanarahana amin'izany fialana izany eo amin'ny Grande-Bretagne sy ny vondrona Europeanina dia hiemotra amin'ny 1 Oktobra io fialan'ny Grande-Bretagne io. Prime ministre vaovao tapa-bolana zao no mitantana ny Grande-Bretagne nga Boris Johnson. Izy dia tena olona entitra mihitsy ary tena mizingizina mihitsy fa tsy maintsy miala ao amin'ny vondrona Europeanina ny Grande-Bretagne na mifanaraka na tsy mifanaraka amin'ny vondrona Europeanina. Inona ny zava-misy amin'izao fotoana izao izay no tantarantsika aloha amin'ity fanadihadiana ity. Tamin'ny taona 1994 no nanao fitsapakevim-bahoaka ry zareo Britanika hiala sa hijanona ao amin'ny vondrona Europeanina. Izay no nakana ny hevitry ny vahoaka. Lany tamin'izay fa hiala i Grande-Bretagne na dia kely dia kely aza ny elanelam-bato fa rehefa lany moa dia lany tsy azo iverenana intsony. Ny anjaran'ny mpitondra no manao izay anatanterahana ny fanapahan-kevitry ny vahoaka. Ary dia io fanatanterahana ny Brexit io mihitsy no miteraka olana be na eo amin'ny samy Britanika na eo amin'ny Britanika sy ny vondrona Europeanina. Rehefa hiala amin'ny vondrona Europeanina moa ny firenena iray dia maro be ny pitsopitsony tsy maintsy alamina. Efa ny famatotra sy ny fampifeataonany maro ary tena efa lalipaka mihitsy matsy ny fifandraisana. Ary dia sambany koa moa no misy firenena mpikambana misitaka amin'ity vondrona Europeanina ity. Te samy mitana ny heviny ny andaniny Britanika sy ny ankilany vondrona Europeanina. Mandeha ny fifampidiniana, mandeha ny fifanakaloza-kevitra, naharitra 3 taona be izao vao hita ny fifanarahana tamin'ny volana Novambra 2024 lasa teo. Saingy teo amin'ny fitondran'ny Prime Ministre Theresa May sy ny vondrona Europeanina no hita ny fifanarahana fa ny parlemanta Britanika ny tompon'ny teny farany mandany sy manaiky manao ratification zany kanefa dia nitsipahany io parlemanta io hatrany ilay fifanarahana. Ny 7 Marsa lasa teo ny tokony efa niala tao amin'ity vondrona Europeanina ity Grande-Bretagne saingy tsy nanaiky ny fifanarahana mihitsy isika ny parlemanta Britanika ka dia voaterina emotra ho amin'ny 1 Oktobra zao zany. Dia nitony ady hevitra tao amin'ny parlemanta Britanika kanefa tsy naovoka mihitsy raha matoa Theresa May Prime Ministre ary dia voatery nametra-pialana. Dia i Boris Johnson no nisolo azy. Boris Johnson izay tena laharana voalohany mihitsy amin'ny fitakiana ny hialan'ny Grande-Bretagne amin'ny vondrona Europeanina ary izy no tena isan'ny fototra nampandaniny Brexit tamin'ny 1992. Tsy nifanaraka tamin'ny Theresa May mihitsy izy. Ho an'ny Boris Johnson matsy dia ny miala tsy misy fepetra amin'ny vondrona Europeanina ihany no izy. Na misy fifanarahana na tsy misy fifanarahana
am'ty vondrona Europeanina ity. Marobe no ambaran'ny Boris Johnson fa tombontsoa andry zareo Britanika raha fa miala ao am'ty vondrona Europeanina. Tsy voafatopatotry ny vondrona Europeanina intsony ny Grande-Bretagne hoy izy fa afaka hanao zay zavatra tiany marobe izay no sakatsakanana nandritra ny taona maro voafeta ao amin'ny vondrona Europeanina. Ho maro no asa miforona iroborobo be ny toe-karena rehefa tsy fehezin'ny vondrona Europeanina intsony. Ny resaka antota taratasy mandany vola sy mandany andro miaraka amin'ny Bruxelles moa dia ho afaka tanteraka ho ihany Boris Johnson. Izay le pragmatisme anglisy. Ambaran'ny Boris Johnson fa volatra any amin'ny 350 millions de livres isan-kerinandro no arotsaky Grande-Bretagne ao amin'ny vondrona Europeanina, nefa tsy mitondra ninninina ho an'ny toe-karendro zareo akory, tsy mitondra tombontsoa ho an'ny vahoaka Britanika. Vao maika iroborobo ny toe-karen'ny Britanika rehefa tsy ao amin'ny vondrona Europeanina intsony, hoy izy rehefa nandresy lahatra ireo mpiray atoko taminy fanendrena azy ho Prime Ministre. Io moa tena fototsy ny hevitry ny Brexit dur, Brexit sans accord entin'ny Boris Johnson manoloana ny vondrona Europeanina. Ny vondrona Europeanina koa etsy andaniny izay miziriziry fa tsy izy tsony zany fifanarahana vaovao zany. Zay vita de vita, zay voasony de voasony, hoy Michel Barnier, solotenan'ny vondrona Europeanina mifampidinika amin'ny Britanika. De ny fifanarahana vita tamin'ny volana Novambra 2022 no izy. Fa isan'ny tsy eken'ny Boris Johnson ihany koa ao amin'io fifanarahana io ny momba ny antsoina hoe backstop. Ny backstop dia mahakasika ny sistany eo amin'ny Irlande avaratra sy ny Republikan'ny Irlande. Azavaina kely aloha. Irlande avaratra dia province faritany iray ao anatin'ny Grande-Bretagne, fa i Irlande kosa dia republique, firenena mahaleo tena ary membre tsy mihevitra ny hiala amin'ny vondrona Europeanina. Ny fifanarahana tamin'ny volana Novambra 2022 momba ny Brexit dia milaza fa averina ny sistany manasaraka ny Irlande avaratra sy Irlande. Misy io sistany io fa sistany aneritreritra fotsiny ihany, sistany tomba maso. Fa rehefa raikitra ny Brexit dia takiny ny vondrona Europeanina ao anatin'ilay fifanarahana fa tena atao hita maso faritana mazava tsara ny sistany eo amin'ny rotota. Dia isy mihitsy amin'izany ny vaditseranana eo amin'ny Irlande avaratra sy Irlandy sy ny sisa tahaka ny firenena roa samihafa mihitsy. Mandeha ho azy zany ho ny vondrona Europeanina. Irlande avaratra tsinona ao anatin'ny Grande-Bretagne, fa i Irlande kosa firenena mahaleo tena membre ny vondrona Europeanina. Ka dia tsy maintsy ilaina ny sistany mazava, frontière physique amin'ny filaza azy. Tsy manaiky an'izany Grande-Bretagne ny Boris Johnson. Ponina iray ihany ve ireo fa voazarazara ny tantara fotsiny ka nahoana no sarahana amin'ny sistany, hoy izy zareo. Toy izany sy toy izany ity resaka Brexit ity amin'izao fotoana izao, samy miziriziry amin'ny heviny rotota. Asa aloha izay tranga raha hanao referendum ohatra i Grande-Bretagne ny aminy hoe Brexit malefaka sa Brexit enjana. Ny azo antoka nefa dia tsy mihevitra ny iantso fifidianana na mpanao referendum intsony i Boris Johnson. Efa vita iny. Farany dia miandro mahazo fotsiny États-Unis. Raha ny resaka telefônina ny fanaovan'i Donald Trump sy Boris Johnson vao tafakatra teo amin'ny fitantanana ny Grande-Bretagne mantsy dia manamarina an'izany. Raha vao tafavoaka amin'ny vondrona Europeanina ianareo, hoy Donald Trump, dia ifanaraka isika anao ny accord de libre échange économique ary jereo tsara fa ho lasa lavitra ny toe-karen'ny tany rotota. Mety ary tsara zany, hoy Boris Johnson namaly sady falo ny ravo. Any amin'ny États-Unis tokoa mantsy no hitan'ny zareo Britanika fa lalana mazava ampiroboroboany aingana indray ny toe-karenany. Ny Britanika izay nahatsapa ary mahatsapa fa faty antoka fotsiny no azony tamin'ny fiarahana tamin'ny vondrona Europeanina.
mety sy teny angamba isika hoe inona moa nidirantsika malagasy amin'izany brexit izany na dia ho fahalalana fotsiny ihany aza na ho an'ny mpianatra na ho an'ny mpandalina na ho an'ny olotsotra ho an'ny rehetra dia zavatra tsara ho fantatra zava-misy eto ambonin'ny tany ary any amina firenena mandroso no mitranga izany zavatra izany na izany aza dia andeha iresaka amina olona anankiroa samihafa isika mahakasika an'izany hoe brexit izany ny fahitan'ny malagasy izay mpandinika ny fiainana iraisam-pirenena sy ny toe-karena iraisam-pirenena brexit manao an'izany ho an'ny Madagasikara ifambianin'Andry Malala no niresadresaka tamin'ny olona anankiroa samihafa mahakasika izany. Jery zany zao dia ohatrany hoe eo amin'ny lafiny maolona aloha raha fijery ety ivelany zany tsika zao mijery dia hoe mety misy olana be ihany satria efa mifankazatra efa ela ireo amin'ny lafiny maolona misy zao anglisy efa mipetraka any Frantsa, mipetraka any Allemagne, mipetraka any Espagne, misy ohatran'izay dia ohatran'izay koa reto le Europeana mipetraka any amin'ny Angleterre zany dia eo zany ny olana misy fandraisana ohatran'izay zany maolona zay aloha sarotra be sasany zao efa mianatra any efa miasa any any Europa zany aty amin'ny faritra Europa dia ohatran'izay koa ny Union Européenne miasa sy mipetraka any satria isy visa isy amin'ny zavatra maro samihafa zany sakatsakana amin'ny fipetrahany na ny anglisy any Europa na ny Européenne any amin'ny Angleterre amin'ny maolona zay amin'ny lafin'ny toe-karena indray dia mety avo mety tsy avo voalohany tsy maintsy sahirana ny voalohany raha tena miala amin'ny Europa izy satria efa be dia be ny mpandraharaha anglisy efa mparitaka any Europa zay mifandraraha amindreo zany dia ohatran'izay koa ny Européenne aty samy vokely daholo ny hery zareo roa ny vondro Européenne sy ny anglisy zay zany resaka arabaritra satria isy taxe isy droit de douane be dia be zany zavatra mipetraka koa satria efa hatramin'izay fony zany obstacle sakatsakany rehetra zany dia eo amin'ny lafiny politika ndraiky io dia misy lafiny koa mety avo mety tsy avo ny anglisy zany efa zatra mitokana hatramin'izay dia sarotony be amin'ny resaka fiandrianam-pirenena souveraineté zay nefa izy tafaraka tato amin'ny Europa tsy hita ohatran'ny frustré ihany ny anglisy satria ny couple frantsay sy allemand foana mivotra isaky nanao zavatra dia reo foana no fanaraka any dia somary imposeny ao anatin'ny vondrony Européenne zay zavatra dia écarté zany voahilika kely ny anglisy dia frustré izy amin'izay zay mahatonga ny anglisy hitsambikina any États-Unis raha mahatsikaritra nareo ny fanapahan-kevitra zay tapahan'ny Amerikana tonga dia akatoavin'ny anglisy ny olona raha be dia be miteny hoe ny anglisy ny pion ny Amerikana mihitsy ao anatin'ny vondrony Européenne dia zay mahatonga azy hoe miala kely amin'izay zavatra zay raha fois eo ny lanjany eo amin'ny iraisam-pirenena dia ny hoe vokely ihany koa ny vondrony Européenne satria ny anglisy manana poids ihany eo amin'ny lafiny politika eo amin'ny zao tontolo zao dia ohatran'izay koa ny anglisy vokely ihany satria raha niaraka tatsy izy mbola be ny basy zay vondrona matanjaka dia lasa ohatran'izay koa izy ary amin'le terana amin'ny lafiny politika sy géopolitika mihitsy moa zany fa raha momba ny antsika indray raha momba ny antsika zany zao dia hoe tsara ho amintsika izy misaraka fijeriko zany hoe tsara ho amintsika misaraka ny anglisy sy ny vondrony Européenne satria nahoana tsika diversifiena ny relationtsika en matière économique commerciale politique mba tsy hanana ny firenena anankiray sy firenena matanjaka mamizina vahono amintsika ohatra fotsiny zao ny frantsay tsika zany afaka midiversifie ny relationtsika amin'ny Européenne ary varotra manokana any amin'ny anglisy arabaritra zay sy économique fa ny politika koa ohatran'izay tsy voatery hitovy ny politika andreo dia anjarantsika zany no hoe diversifie an'izay indrindritsika ka angataka nreto nosy malagasy bodony frantsay reto dia tsara ho antsika koa diversifie amin'izay fa tsy eo ihany fa hatra aty amin'ny Australie aty amin'ny Asie sy ao anatin'ilay atao IORA Indian Ocean Rim Association tsika membre fondateur fa betsaka tsy mahafantatra an'izany koa io zany le grand océan Indien io zay tena pays émergent daholo ny akabeazany ao ary matanjaka dia any koa zany zay natao hoe
diversifiena aloha ny relation zay vao mitaky zavatra koa satria tsika mbola azadonana fa premier fournisseur européen a Madagascar frantsay idi fotsiny robinet dia maty eo tsika mianakavy amin'ny exportation sy ny ohatran'izany sy ny importation fa diversifie aloha dia zay indrindra mahatsara hoe misaraka ny européenne ao anatin'izao zavatra ao dia manao sady makatsika no manao ny atsy. Ny fialan'ny Grande-Bretagne ao anatin'ny vondrona européenne dia manapaka ilay fahalalahana mivezivezy amin'ny sehatry ny asa, amin'ny sehatra ara-barotra ary amin'ny sehatra ara-bola ao anatin'ireo toe-karenana anankiroa ireo. Ny andaniny zany Grande-Bretagne, ny ankilany ny Union européenne, zany hoe tsy maintsy hisy taxe na prélèvement valaina zany amin'ny fifanakalozana misy amin'ireo toe-karena anankiroa ireo. Misy fiatraikan'izay ho an'ny vidin'entana, misy fiatraikan'izay ho amin'ny pouvoir d'achat ary misy fiatraikan'izay ho an'ny fampiasam-bola sy ny asa amin'ny ankapobeny izay ifampiakinan'ny firenena mivondrona ao amin'ny Union européenne sy ry zareo Britanika. Ny fiatraikany eto Madagasikara dia ny ara-barotra aloha ny voalohany, ny fifanarahana, ny fanondranana entana ataontsika malagasy makany a Grande-Bretagne dia tamin'ny alalan'ny Union européenne fa tsy mivantana tamin'ny alalan'ny Grande-Bretagne rehefa tsy ao anatin'ny vondrona intsony izy dia karazany tapaka ho azy ireo fifanarahana ireo, na izy ireo miantona na izy ireo mila iverenana ifampiresahana izay mbola tsy fantatra ohatrohatry ny ahoana ny endrikendriky ny fepetra ho apetraka ry zareo Britanika sy ny maromaro iraisana izay ho hitantsika ao anatin'izay. Hitantsika izany ao amin'ny sehatra ara-toe-karena amin'izao satria raha ny entana naondra antsika nakany a Grande-Bretagne izao tamin'ny 2024 dia misanda eo amin'ny 20 miliara ariary. Mihena isan-taona zany ary tamin'ny taona lasa dia latsaky ny 10 miliara ariary zany efa atsasany. Misy fiatraikan'izay eo amin'ny balance commerciale antsika lasa mampitombo ny déficit ny balance commerciale izay misy fiatraikany any amin'ny ariary tsy maro toerana ny ariaryntsika. Rehefa tsy maro toerana ny ariary dia misy fikorontanany ihany koa ny toe-karena, ny resaka ara-bola. Eo ihany koa nefa ny fahaverezana asa, ny fahaverezan'ny vola miditra amin'ny fanjakana ary ny fahaverezana eo amin'ny resaka famokarana zany sy ny tsy maintsy hitadiavana tsena hafa indray mety ahafahantsika manolo an'izy ireo satria rafia, vanille, jirofo, cuir sy zavatra maro izay tena ananantsika fahaiza-manao sy compétitivité eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no ahondrantsika makany a Grande-Bretagne ka tsy maintsy miatraika mivantana aty amin'ny toe-karentsika eto Madagasikara zany zay. Ny fiatraikany faharoa dia fantatsika fa ny vondrona européenne dia manampy an'i Madagasikara amin'ny alalan'ny aide au développement. Fa 1.2 izy nanomboka tamin'ny taona 4.12 ka hatramin'ny taona 20.12. Rehefa tsy ao anatin'ny vondrona intsony i Grande-Bretagne dia hiena zany io Fonds européen de développement izay vola ho azitsika firenena malagasy amin'ny vondrona européenne io satria mila fantarina fa i Grande-Bretagne dia fahatelo mpanome vola betsaka ao anatin'io Fed io ao aorianan'ny Frantsa sy Allemagne. Tapitra amin'ny heritaona io 11e Fed na Fed faha 1.2 io, hiditra amin'ny Fed faha 12 sika tsy hisy fandraisana anjara ny Britanika zany ao anatin'io Fed faha 12 io. Ny fiatraikan'izay fantatsika fa mampisy ny équilibre sy stabilité ny balance de paiement ny Madagasikara ny aide au développement toy ireny. Mahatsara ny compétitivité ny Madagasikara sy ny orinasa malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ny fahatelo dia opportunité. Rehefa tapaka zany na niala tao anatin'ny vondrona européenne i Grande-Bretagne dia karazany mitady fiara-miasa vaovao amin'ny firenena ivelan'ny vondrona izy azontsika ararotiny zany ary mitodika makaty Afrika. Ny ankamaroany ireo toe-karena lehibe amin'izao Chine, Russie, Turquie, raha tsy teny afa-tsy zay sady mahasarika no misarika toe-karen-dehibe i Afrika. Isan'izany Madagasikara azontsika araraotina zany ny
manatsara mino aho fa efa mirona makany ny orientation stratégique atsika malagasy amin'izao fotoana izao amin'ny fanatsarana ny vokatra ny haitao mba hampitombo ny compétitivité atsika ka afahantsika misintona ireo mpampiasa vola britanika mamaky ny tsena makany Grande-Bretagne ary mandrafitra fifanarahana ara-barotra mivantana fa tsy mandalo amin'ny vondrona Europeana toy ny teo aloha intsony. Tatak'izay zany ny Brexit nafantotsika tamin'iny Brexit iny ny fandarana androany everina fa nahalianantsika nahafantarantsika zavatra ary mba hieritreretantsika ihany koa ny momba antsika satria ny zava-misy any ivelany any indrindra any amin'ny firenena mandroso na tiana na tsy tiana dia tsy maintsy misy fiantraikany aty amin'ny firenena tahaka antsika Madagasikara mbola andalam-pandrosoana mbola mikaroka izany fandrosoana izany fa indrindra mbola mila an'ireny firenena ireny. Tapitra ny fandarantsika amin'ny heriny loha hevitra hafa indray no aroso anareo ametrahany mandram-piona sy mandram-pitafa tomboky vavy sy tomboky lahy.